Andro vitsy sisa no isaina dia ho fantatra ny vokatry ny latsabato no tanterahany vahoaka malagasy. Ny safidianana tamin'ireo kandidà miisa 770 ho filoham-pireneny nandritra ny fifidianana fihodinana voalohany. Efa niarahana hita iny ny vokatra fonjomaika ny avoakan'ny CENI izay tena nahaberesaka tokoa na tamin'ny fikirakirana na ilay logiciel nampiasaina na ihany koa tamin'ireo taremarika diso tsinahy hoy ny CENI ka tsy maintsy namoahana fanitsiana 9 andro aty aoriana. Fifidianana izay tsy sanatria kilalao velively satria masina loatra amin'ny tany milaza azo mpampiatra ny demokrasia toa antsika izany safidim-bahoaka izany. Mampametra panontaniana ny mpanara-baovao raha toa hitovy amin'ny vokatra navoakan'ny CENI ny vokam-pifidianana avoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana satria nambara fa tsy mitovy ny logiciel ampiasain'izy ireo. Ny aniza izany no logiciel anambara marina ny safidim-bahoaka tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany iny. Amin'ny alarobia maraina ho avy izao amin'ny 10 isika no ahafantatra ny valin'izany. Fanontaniana hafa ihany koa ny amin'ny hoe anao ahoana ny fifampiandaniana ireo kandidà raha isy ihany ilay fihodinana faharoa. Ilay Miala Rajao no dradradradraina teny Ankanja sy tamin'ny Ainao Manjery ve iova hoe ndao hifanome tanana fa ny hoavin'ilay firenena iombonana no lolohavina an-tampony loha ka tsy atao hoenatra ny vavabe natao himasom-bahoaka volana vitsimonja izay. Ny tsy azo lavina ka azo alaina ho lesona mivaingana tamin'ny safidin'ny vahoaka iny dia nanehoany fa efa vahoaka matotra ny malagasy ka tsy azo teriterena amin'ny fahefam-panjakana intsony ny safidiny. Efa ampy azy ny raha-matahora lava sy ny tsindry azo lena nataon'ireo nampindramin'ny fahefana ka nofaiziny mafy tamin'ny alalan'ny fifidianana ho tonga saina. Ny tsy tonga saina amin'ireny fa mbola manakarama vahoaka sahirana anakorontana ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana sy mibahandalana dia mbola hita ny atezeram-bahoaka fa leo hevitena ho tsy maty manoto eo ihany. Aoka tsy ho adinoana fa ny vahoaka no andriamanjaka ary izy ihany koa no tompo-pahefana fa ireo izay nitondra dia nampindramina fahefana fotsiny ihany. Ka rehefa tonga ny fotoana analany io fahefana nampindramina io dia efa maro no nahita lesona tamin'izany teto Madagasikara. Masina loatra ny safidim-bahoaka koa aoka izay tena safidiny no ampanjakaina.